Pejim-baovao afatanteraka nonoan'izantsika ny fampalalam-baovao amin'izao takariva izao. Tany manatompo ao Mandrosoa Ilafy, commune Ambonivohitra, Akatikely Ilafy, no nisy nikasa amaritra sy nametraka fetra Tsatobato androany maraina. Tany izay efa manana ny taratasy ara-dalàna sy efa nazahoana titra. Ny andindy makasika izay indrindra no arahantsika ao anatin'ity fanatediana ity. Agagana ny andreto fianakaviana tompon'ny tany ao Mandrosoa Ilafy raha nahita lehilahy roa nametraka Tsatobato sy nikasa ny andrefy ny toeram-ponenan'izy ireo ny maraina teo. Tany fanazahoana titra tamin'ny taona 17 lasa teo ity izay misy mikasa ny amaritra ntsokosoko ity indray. Le zava-misy zany za zany manana titra ara-dalàna vita tany amin'ny topos domaine ananako taratasy ara-panjakana tsy sosokosoka na zavatra hafa mihitsy dia ny olana tena olana zany amin'izao fotoana izao misy an'ity le nandravatra amin'ny panjakana manao destruction de bien public satria ao ny birao-panjakana fesana ao ny trano dezana ny biby anaovany kisy pratika tokotany anaovany kisy pratika potehana daholo asa 4 millions valeur andreo de potehana ravana daholo au profit de qui? Zay zany le problème be amin'izao fotoana izao hoe ho an'iza le izy taravana amin'ny fananam-panjakana sy ny zavatra tokony mbola ho ampiasain'ny mpianatra iza daholo ny ao an-damosiny ka io aloha ny andro zareo fa zao ny problème anay zany de le anananay titre nefany le trano anankiray ao anatin'le propriété anay de davindry zareo faritana ary mitondra borina izy ankeo de nataoko hoe laviko marindrano ny fametanareo borina fa manana taratasy ny propriétéko de tany ngazangazana tsisy nininy fa nangatahako tany amin'ny domaine sy ny topo manaraka an'le demande réglementaire zany ohatran'ny olona mpangataka rehetrarehetra de azoko le izy manana titre ampelantanana naloha daholo zay volany takin'ny fanjakana rehetrarehetra. Tamin'ny mpanjakana izay efa misoratra amin'izy ireo ara-dalàna taorian'ny opération 304B no tanterahan'ny commune Ambanivohitra Akatikely Ilafy ny taona 2014 ity tany ity. Ary araka ny feo mandeha dia teratany vahiny indray no ambadika ity raharaha famaritana tany tsy ara-dalàna ao Mandrosoa Ilafy ity.